zao tsika andray ny vahintsika manaraka dia zareo mpanao kickboxing misy défi match de défi match lalao fiantsina ataony Rababa sy Rasta dia ampiditsika amin'ny hira ty anatin'ny hira ty miditra i Rababa aloha ampiditsika voalohany le fasy le hira jingle hira ry ary dia ny fadirana amin'ny Rababany dia Rasta dia ampiditsika ihany koa midira koa Rasta. Rasta miditra za mafy be. Aloha ianao tsy amin'ny seza voalohany angamba. Voalohany dia eo koa ny mpanazatra moa zany sa eo ampiditsika koa izy manodinao Johnny raha sy diso le anarany. Gilbert. Maître Gilbert. Faly mandrainao koa zay. Izy misy an'ny tokomarika amin'ny fikarakarana. Dia Gilbert anisy amin'ny tokomarika amin'ny fikarakarana. Maître Gilbert izy tokomarika amin'ny fikarakarana zany eo ambanin'ny fiahian'ny fédération malagasy ny kickboxing. Oviana moa le anao lalao fiantsina zany nareo Rababa sy i Rasta. Inona nahatonga ny hoe niainga avy izy ho hevitra io? Manatinatina micro ihany. Le hevitra moa zany ohatrany hoe tena efa zoky be tao amin'le resaka tarandra ihany. Dia zay no nahatonga nanentana le zandrikely sy le tompona andraikitsy ny kickboxing hoe aloha aloha zany asiana fanetriketsehana kely satria efa misy ihany le zava-bitan'ny fédération sy mikarakara ny kickboxing. Dia zay no nahatonga ny tena nirotsaka tao anatin'le fanentanana hoe aloha miantsy kely aloha zany hoe miantsy anao combat de défi zany fihetsiana mahitsy. Dia hatramin'izao aloha zany mbola samy vonona daholo rehetrarehetra dia namaly le antso le izy. Dia zay no nahatonga l'izy dia Maître Gilbert zay nandray akaiky ny fikarakarana an'le izy. Rababa mantsy efa ho folo taona ano any ngamba tsy dia tazatazana tamin'ny taona 5 zao nieniko hoe tena nisongadina afarany Tambondringy Rababany dia mipotra ianao dia manao fiantsina be tamina anona moa zany hainao manjery hita teny amin'ny télé teny reto zandrikely reto za ihany mbola favy sy ny sisa nifidy efa nisy olona nitonononao manokana ve sa hoe tena tonga dia nanondro mihitsy ny Rababany tamin'ireny le fiantsina reny efa nieritreritra hoe iza ny tena tiako asiana. Za aloha hoe nanondro olona nanokana mbola tsisy fa nitady fotsiny any antso dia Zandry Rasta moa zany tonga dia namaly ny antso fa mahazo laha. Aloha toizana le resaka aloha toy atsika aloha resaka. Any mba etany reto bandy reto. Any mba etany reto bandy reto. Aloha sina olona mihitsy aloha eto. Asy vola eto aloha eto. Rivaldo eto anao eto aloha eto anao. Aloha misy olona eo aloha eto. Sere. Tsa grave ty kosia. Mahafanafana atao amin'ny studio ato io zany tena isan'le ady lohany tena goavana indrindra moa zany zay ny antony anasana izy mirahalahy eto hoe Rababa ny tranainy betraikefa ve efa ela tsy niakatra ihany koa dia i Rasta tsy anaiky fotsiny fa ady 5 angeny voalahatra mandritra an'io le amin'ny voalohany volana mars eo amin'ny kianja mitafy Mahamasina io fa izy mirahalahy reto hoe inona moa zany ny tena hoentin'ny Rababany amin'io inona ny tena traikefa sy ny zava-bitanao dia ampahafantariko ny Rasta rehefa avy eo hoe za rangahy efa vice champion du monde sy ny tatati tatata. Tena moa tonga zany sehatra hoe mahavice champion du monde tena zany tsy moramora ary taona 3 nanomboka nanao ny taranja kickboxing ka nandritra ny 2006 dia nisy any problème iny dia nitsara kely fa kickboxing nataoko foana nandrapa tao anatin'izay 10 taona tsy nanova kickboxing ny akarako ringy fa za dia nanao kickboxing.
boxing foana ary tsakefa hoe misy miady efa nyteneniko tany aloha hoe ny zandry kely a miady tena miady fa misy trakefa kely teknika tsy ananan'le zandry kely zany hoe raha tena petraka ohatra hoe eto misoka zany le totondry a mety lasa ty amin'ny tapon-doha ohatrany na mibilisatra za sura fa i rasta tsy manaiky an'izany tsy mitovy hevitra aminao za rasta ahoana ninona ny azonao avaly amin'izany fa lazay fa hoe efa firy taona izy nanao ianao hoe zandry kely foana koa mifetsony ianao ve de manaiky an'izany le izy zany trampody mivita ny vava trampody mivita ny vava ina tsy matahotra ny zoko be mihitsy zao misy izy efa vice champion du monde ianao a marina fanandrenjara tamin'ny championnat du monde fa mbola tsy vice champion ianao fa ianao mbola tany amin'ny medaly alimy tany amin'ny fahatelo zany ohatra zany Afrika ny tena mba nagnanjakazakanao de nefa ahoana mba de ahoana za koa zany tsy de hoe misy atahorana zany efa zatra adytsika zay ny tena marina maître Gilbert efa voamana ve ny assurance amin'ny fiarovana amin'ny zavatra madinidinika ohatra zavatra nisy teo amin'ny pré voalohan'ny volana mars io ia hatreto zany efa mitomombana tsara daholo le fikarakarana rehetrarehetra zany amin'le combat andry zareo fa ny tena marina fitrangan-javatra oli teo zany efa tsy androtsony zany tsy androtsony le fotoana satria ny tena marina zany efa tamin'ny faran'ny taona 2013 zany izy ireo nefa ny fampiantsy de efa tara loatra le fotoana de zay ny tena antony tonga an'le zavatra nitranga teo efa tsy androtsony le fotoana zany de zay natonga an'iny fa efa mitomombana tsara daholo hatreto ny fikarakarana mpiana anankiray raha izytsika manahoana tompoko manahoana ianao Veto Tanariva afaka miteny mafy ianao ina zao de mivoaka le anina fa mazava loatra zany fa hitanao le paramètre ny international na madame mpanao volo manao le calcul be de be tonga ihany ny calcul ny an'ny international ka word for international community watch on them watch on ma part surveiller de près de ma part misy resaka mampara Yes, thank you. And this is not a very good question. And thank you. Yes. Oh, big up. Yes. Izy io zany ohatrany te anontany hoe voninahitra ve ny fandresena amin'izy io sa misy esa be adina ny tena marina zany amin'io misy ny prime zay efa homanina ho an'ireo mpanjay anjara rehetrarehetra fa tsy eo ihany ny voninahitra matoa hiady zany de tsy maintsy hiaro ny voninahitra ny tsirairay fa misy ihany koa zany ny prime ho an'ireo mpandray anjara satria hitantsika fa tsy moramora ny fanomanana zany hiady zany fa fandanim-bola be ihany koa anatin'ny préparation de mba hosetran'izay zany de misy ny prime zay atolotra fédération amin'ny fotoana akoatran'ny kombany raha babany sy rasta efa nytenenin'ny 16 zao misy hafa koa amin'io de anisany andray anjara koa Jouvin kaikiny raha Johnny eto fa Jouvin ianao Johnny zay iady amin'ny Jouvin azafady fa fangako izy Johnny zay fanandrina amin'ny Jouvin Johnny vice champion du monde vice champion du monde boxe France azafady 2011 2013 mariany moa fa tamin'ny heritaona izy nefa nangataka anay fa nanomana an'le final mois de décembre tamin'ny boxe française azafady de tsy nanao de tonga moa vasaingana atao décembre moa le début de tsy raikitra indray de tonga ty ny fotoana aminy de naveriko aminy izy hoe efa nilay anao de vonina anao am'le défi to zany tsy ampanitsamiko na may mana 500 grammes na be poire matokony tena koa ary nefa mariako tsara fotsiny eto allo tena to hoe combat amin'ny technique fa raha marisana amin'ny technique ianao de nao zany mahery fa zay koa nefa mivonina tsy anaikoresanao mora fotsiny amin'izany fa vonina nandresanao koa zay tiako antanina amin'io io ve tena combat vresa mety misy cinéma ohatran'ny 4 ohatran'ny hoe mise en scène ve sa tena sotranao na metraka zay fanontany zay tena marina zany tena ahita combat réel tsika amin'io hafa le hitantsika amin'ny télé amin'ny télé fa amin'io tsika tena mahita ny vatana ka so anenina zay tsy tonga any fa tena combat KO mihitsy zany io combat iny tena marina piana anankiray azafady manahoana tompoko manahoana ianao manahoana ianao efa tafiditra eny ary tompoko sika mba metraka fanontaniana am'le ron'ireo hoe ny mavoan'ny zalareo zany le lasa manao tambanjotra an'ireo lahy rehefa avy eo rehefa le hita hoe mafy be ohatrany zao raha vavany io ohatra ny vavina mitasazy raha tsy diso
dia lanatsiny amin'ny rababany zany hoe maninona manao ohatr'izany ianao ohatra nefa henoko hoe cadre be tany amin'ny bise tany nefa lasa nanao jiolahy. asa voatondra babany raha maly kely ihany. Misaotra n'izay zokilahy zay no tenen'izay fitenenana zay hoe misy fitenenana aza mitsara mba tsotsaraina raha tsy mahafantatra sy tsy nanatrika maso ny zavatra anazo na dia tsy tokony iteniteny fantany hoe nataoko ve sa tsy nataoko le zavatra matoa mbola misamy ririsy manoatra io zany a matokony tenako ary madio ny tenako malalaka afaka amin'ny riry malalaka zany mifanity tsara ve ny catégorie de poids nareo mirahalahy sa zany mo tsy koa fa aloha dia am'izao mandeha zany zoan'ny pieno zany tsy mametsiny ny olona raha iteneny zany le sokajin-danjaka sokajin-danjanareo ve mifanity tsara sa tsy maninona fa na mavesatra sy maivana ary dia mitovy tsy haiko mavesatra sa maivana tsy fantako samy ohatrany amin'ny 63 ve eo ka eo amin'ny 63 65 eo zay roalahy fa mikasika ny Johnny sy Jouvin indray mantsy ohatra miavaka kokoa ihany koa ny adinareo roalahy satria somary boxe vaty kokoa i Johnny manana titre tsara manjelanjelatra i Jouvin ihany koa azadiny fa olympien izy niatrika ny lalao olympique tsy haiko hoe iady zany ny boxe anglaise sy ny boxe française ny anglisy sy ny frantsay io ohatra mbola tsy nahita an'izay seho zay zay tena mareako aloha zany fa boxe en français za taty arina vao tena nanao 2006 fa kickboxing zany ny tena nendoako boxe olympique koa moa fa nisy nataontsika ihany fa tsy natao fotoana maro fa afaka miady tsara io raha ohatra ianao zany amin'ny boxe français raha manao kickboxing fezinao le règle mety foana ihany io na boxe olympique raha mamia an'le règle ifampizany ary resaka poids indray moa hoe manatombo poids izy fa tsy misy olana amintsika li zany to zany tsika vonona iady manatombo poids tsisy resaka poids zany amin'io na hoe na fa ny entraînement fa vonona tsara amin'izy dia fa pianakray ndray hafa raisika manona tompoko manaona ianao RTA eny tompoka efa tafiditra anao manahoana veza miantso ty Andravoangy alefaso ary momba le resaka kickboxing mahafinaritra le izy ohatran'ireny misy le style rehefa le défi aty Andravoangy momba le ie misaotra anao na nandray anjara tamin'ny fandarina beloha tia kickboxing izy zany dia mirefy izy hoe mahafinaritra manantena zany zay spectacle amin'io tsy hoe spectacle hoe fosika fa tena spectacle vrai raha bavany tsisy hoe spectacle faux pas zany anina fa vrai dia manampy kely le teny maître Gilbert teo zany le tiako tenena fotsiny le combat réel tiany maître Gilbert tenena tsy le combat UFC na Pride fa combat réel kickboxing combat réel combat kickboxing na réel so dia diso fanantenana indray le olona hoe misy tena fandraindray dia akanapatapaka dia kanareo toatra ny akandray mantsy misy akandraindray kely any tsisy liga manko fa netpoule izy teo fa izy io ve manahoana ny protection ampiasaina ohatran'ny iza moa i Stéphane sy Mabele foana mantsy noho ny fampiantso teo aloha teo dia ohatran'ny nazary aloha efa leo ihany satria ohatran'ny hoe mifandanjandanja dia tsy maintsy misy maresy ihany fa ty ohatran'ny mahafinaritra ana misy KO mihitsy ty dia mieritreritra hoe tena enjana be inona ny protection ampiasaina ohatran'ny any hitanareo le film kickboxer iny misy an'le bandy zany tonga dia inona protection ampiasaina gant casque tsy haiko le resaka protection zany araka ny ilazana azy ohatrany hoe ataontsika hoe semi pro zany io combat io dia tsy mampiasa casque dia tsy mampiasa ihany koa protège tibial gant juste fotsy micro an'ny maître Gilbert fa tsy mampiasa casque zany fa gant no ampiasaina ho an'ireo le mpiady i rasta ve tena sa mihitsy i rababany fa ohatrany fitsafitsaka kely any rasta ohatrany sarosaro-kenatra ohatrany rababany atsy maherena io zany hoa tsy misy hoe atahorany zany io tsy hoe ny fisehosehoana akory ny hoe mamafy be na hoe anina fa rehefa enitsika zany mahita anazy eny ambony ringa eny hoe sa razy matoa zany tonga eto dia sa
I Gilbert ohatra tiako antanina kely ndray mba omeo patipatiny combat sasany ihany koa ry Julien izay isan'ny sanga indrindra meilleur combattant foana hiakatra ao ohatra amin'ny bandiny Fianaratsoa za ma tsy dia mahafantatra bandiny Fianaratsoa mba asiovo karazana patipatiny le sasatsasany hiakatra ringa amin'io ihany koa di araka ny efa hitantsika eto moa zany zao dia misy any Rababany Srasta efa voalaza teo Jonisy Jouvin ao ihany koa zay andrasany maro ihany koa ny adiny Menavolo sy Billy zany mpanao famaranana amin'ny sokajiny zalahy mihitsy ary voalazanao teo Julien zay anao amin'ny nanafarana ny rojo lalaina Fianaratsoa ary be da be ihany koa le combat araka ny efa hentsika teo 15 combat fa zany hoe ireo combat efatsy ireo moa zany somary avahana kely any ao anatin'le izy fa be da be misy andra commando misy be da be zany combat hitantsika amin'ny fotoana io inona ny azo lazaina ho an'le bandy anao amin'ny Julien io ohatra na manokana tsy dia mahafantatra tsara ao tontolon'ny kickboxing angamba ataoko hoe mety hoe tsisy tsy mahalala ny rojo lalaina izy koa dia manana ny mahampahizy azy izy amin'ny lafiny ara-teknika ary tsy azo ambanina koa izy ao anatin'ny tontolon'ny kickboxing ary izay ny antony nanangatahany an'izy moa ny nangataka ny Julien dia izay ny antony nanafaranay anazy hiakatra aty Antananarivo amin'ny 1er mars Maître Gilbert tsika hoe mba menao ny raha star ngany micro fa raha sasa tsy nitemy firy misy tena nefa rabava zany mitemy betsaka hoe asy ina taimbava kely ho an'ny rabava misy ohatran'ny semilay be kely ianao zany soky tsy maka izy vo miteny eo anao tonga dia mahazo faranatsika fandarana toizatsika any amin'ny radio tanàndray zay mamarana fandarana radio tanàndray mitony izy bye bye daholo